parlemanta eto Madagasikara. Andrim-panjakana roa no mandrafitra ny parlemanta eto Madagasikara, dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Raha ny lalam-panorenana no jerena dia andraikitra ny parlemanta no manao, mifidy ary mandany ny lalàna, ny manara-maso ny asan'ny mpanantanteraka ary manao tombana ny politika ampitondrana. Ny antenimieran-doholona eto Madagasikara, iza no atao hoe loholona, inona no andraikiny ary inona no ilana azy, inona no mampiavaka ny antenimieran-doholona amin'ny antenimieram-pirenena. Ny loholon'i Madagasikara dia ireo mpikambana ao amin'ny antenimieran-doholona. Ny antenimieran-doholona dia misolo tena ireo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ary ireo vondrona ara-toe-karena sosialy. Ny roa patelo amin'ny mpikambana dia vidian'ireo mpifidy vaventy isaky ny fahatany. Ny iray patelo ny mpikambana kosa dia tendreny filoham-pirenena. Amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara dia 12 no isan'ireo loholon'i Madagasikara ary 5 taona no fiam-pitaom-piasan'izy ireo. Ny rafitry ny antenimieran-doholona dia ahitana ny birao maharitra misy mpikambana 5 sy ireo voamiera miisa 3. Inona no ilana ny antenimieran-doholona? Ny antenimieran-doholona dia filan-kevitry ny governemanta mahakasika ny toe-karena, ny sosialy ary ny fandrindrana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ireo loholona dia mandray anjara ihany koa amin'ny asa fanaovan-dalàna rehetra, ka anatin'izany ny famoronana, fanolorana, fanovana ary fandaniana. Mandray anjara amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta ihany koa izy ireo. Izany dia ataony amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana-mbava na antsoratra ary fanaovana fanadihadiana mahakasika ny asan'ny governemanta anatina voamiera-panadihadiana. Mandray anjara amin'ny fandaniana teti-bolam-panjakana ihany koa ny antenimieran-doholona. Mampiavaka ny antenimieran-doholona sy azon'ny fahefana mpanantanteraka atao mandrava ny antenimieran-doholona tahaka ny antenimieram-pirenena. Amin'ny fotoana mahabanga ny toeran'ny filoham-pirenena dia ny filohan'ny antenimieran-doholona no misahana izay ndraikitra izay.